felonjato ny tokony Madagasikara mihoatra amin'izay ara ngamba velona ny demokrasia eto Madagasikara no zalafin'izay. Am'le hoe velona ny demokrasia nisan'ny nanaitra tamin'ity androany ny fahitana ny vaovao fa isan'ny nikiazana ny QG ny antoko irvoan'ny Madagasikara itsy andraro fahitana Andriamatoa Paul Rabaran'izay misy ny demokrasia ve sa hoe lasa natao fitaovana ihany koa ireo rafitra misy eto amin'ny firenena satria le izy tafiditra anaty le hoe nikiazany Bianco efa antaonany maro nefa ny antoko irvoan'ny Madagasikara no mitoby manana QG tery andraro manina ny mety hoe aty vao voaka reny zavatra ireny. Voalohany aloha misy temporalité zany hoe misy fotoana ny zavatra rehetra eo amin'ny lafin'ny fitsarana ka raha ohatra ny hoe maka ohatra fotsiny zany hoe misy mpivady misaraka tsy rehefa tonga ny fitsarana tonga dia teren'ny fitsaranao misaraka na tsy misaraka misy dingana maro samihafa zany. Dia ny faharoa isika izahay manokana dia mandala ny atao fanjakana tsara tatana, ny fanjakana tsara tatana ary ny fanjakana tandalana bonne gouvernance aloha dia l'état de droit dia mametraka fa ny didim-pitsarana dia ny pitsara tsy anjaranay mpanao politika nanjaranay olon-tsotra no manao commentaire na débat amin'ny didim-pitsarana ny antony masy tsotra efa tapaka ny fitsarana ary raha ohatra ka misy zavatra maro samihafa mety tsy mifanaraka amin'ny eritreritry ny andanina ny ankilany dia misy atanatoatra maro samihafa afaka hitondrana raha zany zavatra ndresahanao zany dia matoa ny Bianco ndresahanao zany ny Bianco zany institution ana république zany minao fa ny institution ana république tsy ananao foana fa misy antony ao ary matoa izy manao an'izay fanapa-kevitra zay dia tsy ny antoko azy angamba no antinaovanazay fa misy raha-pitsarana ao misy instruction mandeha ao dia aloha ny Bianco manazavan'izay raha ilaina rao ny fanazavana momban'izay fa iza mampitarika toko politika manaiky ny état de droit zany hoe ny fahefana ny mpitsara manaiky ny bonne gouvernance zany hoe ny ady amin'ny resaka kolikoly dia tsy mety filampomazay. Eo am'le hoe ady amin'ny kolikoly Madagasikara anisan'ny hoe niakatra laharana ray raha ny antotanisana avoakan'ny transparence internationale tamin'ny fiandohan'ity taona ity zany hoe midika ve fa naomby ny paikady nataony mpitondra fanjakana tamin'ny taona 2024 ny niakatra laharana ray sy roa sy telo dia iny indicateur fotsiny iny fa ny fotom-pisainana sy ny fomba fiasa no tsy maintsy apetraka maharitra satria androany mety miakatra raha pitsy mety midina fa isika aloha tsy alahelo raha miakatra ny notre Madagasikara satria miaby zany fa itsika koa tsy afaka ny hijanona fotsiny amin'izay fiakaran'izay satria mampampianatra ny tena moa mampianatra l'université dia mametraka foana hoe tsy hoe mahazo 16/20 ny zava-dehibe fa mety mahazo 14 mandavataona fa raha 16 ny azonao androany dia raha pitsy mahazo 3 mety anahirana ihany zay amin'ny resaka moyenne. Da ny tiako resahana zany dia hoe miady amin'ny kolikoly zavatra tsy maintsy apetraka zavatra atao mandavataona ary zavatra tokony haharitra fa rehefa misy kosa dingana vita dia tsitsika mihitsy any andeha anakora zay dingana vita hoe kely fotsiny zay na hoe zay fotsiny ve fa dia mbola manentana sy manome hery ireo rehetra ratsamangaka rehetra sy ny tompona ndraiky mpanjakana rehetra amin'izany ady atao zany satria ady ho atao amin'ny firenena izany. Hidirantsika izay ady amin'ny kolikoly zay rehefa avy eo fa iverenako ilay resaka antoko politika eto Madagasikara azo lazaina hoe marifo ilay antoko politika raha ny fahitan'ny olom-pirenena satria tsy matoky an'ilay mpanao politika intsony ny vahoaka malagasy zany hoe tsy manao ny asany zany ireo mpitarika antoko politika raha ny zavatra misy eto Madagasikara ihany koa ny antoko politika dia nivondrona tamin'ny fifidianana sesy tamin'ny taona 2024 iny nisy an'ireo vovonana telo lehibe nisongadina nanolotra candidat manaona ny fahitan'Andriamatoa Paul Rabaran'izay fivondronana antoko politika PDP zay ao anatina vovonana nefa milaza ianao fa 300 mahery mivoaka amin'ny ministeran'ny atany zany hoe antoko politika zany. Normal ihany aloha zany raha ohatra ka vondrona antoko politika satria sarotra nefa nanao politika Madagasikara amin'ny fifidianana satria mila enti-manana ilay izy ary raha miteny ianareo hoe ny vahoaka sy ny politika dia ny vahoaka mihitsy no mitaky an'izay enti-manana izay. Ny olona metsehatra ny resaka fifidianana io araka ny resahako hoe ny
prestatera zany tsy maintsy mila hita manana taolony ambony rehetra tsy aty amin'ny senisina seseny tiako ndresahana fa ty amin'ilay ianao ana campagne le déroulement na campagne mila zavatra masefatsefatra zany ka malemy ny antoko politika io izy ianao fa ny tena marina ny antoko politika Madagasikara satria zay ny lalana misy aloha dia miandro tena ary rehefa miandro tena zany dia tsy mitovy daholo ny tanjany sy ny herizikany entiny hatrehana fifidianana dia tsy maintsy zany manao an'ilay teo économie d'échelle zany tsy maintsy miaraka zany ny fanoatoana zany amin'ny lafiny zay tokony hifanoana fa kosa ny natao amin'ny herimaraka dia amin'ny toerana zay hita hoe tokony arahana miaraka amin'ny commune urbaine zany dia miaraka fa ny composante ny herimaraka eo antoko politika rehetra anaty herimaraka rehefa amin'ny toerana hafa indray ihany koa raha ohatra ny ka tsy dia tena hoe atahorana loatra ny antoko azazana hoe manohatra na fikambana antoko manohatra dia ny faninana ihany kely eo atoko tao anatin'ny herimaraka eo fa zay zao tamin'ireo disika antenenareo dia misy atoko mpikambanao amin'ny herimaraka mifaninana taminay niaraka tamin'ny antoko ny candidat ny herimaraka ka tsy dia manahirana loatra zany fa zay natao hoe velona démocratie izy teo hoe manao ny asa ny tsy manao ny asa ny antoko politika dia ny vahoaka amin'ny tsaran'izany mety tsy mahatoky izy aloha satria eo ny zavatra maro samihafa mety tsy azo ny atokisana loatra kanefa tsy izay ko ny janona ny filomana politika fa ny fijoroana amin'ilay adihevitra ny fijerevana lavitra amin'ny fitaritana ny saina vahoaka amin'ny fanabeazana azy ara-politika zany anjarany antoko politika foana zany le hoe tsy fanana ny antoko politika fanohanana arabola so dia tokony isy zany ny hoe sata vaovao ho an'izany antoko politika izany raha ny fahitan'Andriamatoa Paul Rabary ahafahan'ny antoko politika ihany koa isina le hoe fanadiovana tokotany aloha le hoe antoko politika fa misy any Madagasikara ampitarika antoko sisany eo fa tsy sisy mpikambana intsony ilay antoko politika lasa tsy manam-bola ihany koa ilay antoko politika zany so dia tokony isy zay mba hoe ahazo famatsim-bola avy amin'ny fanjakana ireo antoko politika zay mijoro ara-dalàna eto Madagasikara vao eo ianao niteny hoe tsy atokisan'ny vahoaka le antoko politika dia tsy nifanasiana vola fa mifanjakana ny antoko politika aloha mirinana ny fatokisan'ny vahoaka ny antoko politika satria za mino fa mety hijoro ny vahoaka aza mena vola ireo fa reo raha tsy fantatra zay ataony na tsy hita zay ataony sarotra be aloha ny aminay antoko politika ny angataka famatsiana vola mifanjakana ary araka tantara dia sala amin'izao zavatra iantsika izao no azon'ny vahoaka mandramandro tokoa ny saina na vatsiana vola raha kely antoko politika vatsiana vola amina masotsivana inona satria ny anipin-dranomasina zao vatsiana vola antoko politika rehefa manana olom-boafity indrindrandrindra amin'ny anteny miram-pirenena ka izay zany zao tsy manana olona amin'ny anteny miram-pirenena ka nanao famatsim-bola ny antoko politika ary tsika raha izay ny critère zay ny masotsiva dia tsy manana tsy mahazo an'ilay famatsina zany zay tiako resana zany tsy zakan'ny firenena malagasy androany ny andeha amatsy vola antoko politika fa io zany dia arakaraka ny toekaretsika ihany arakaraka ny tanjaky ny firenena ihany mety rapitso raha fakapitso mitiditra amin'izany angamba fa za miteny aminareo fotsiny ny États-Unis angely ny Amerika angely tsisy famatsim-bola ny antoko politika ito teneniko foana raha ohatra ny anipin-dranomasina andrasitsika ny famatsiana voalohan'ny antoko politika dia efa amin'ny mpanaraka eo zany ny resaka cotisation fa tsy loatra ny tena amatsiany mpanaraka ny antoko politika fa ny anipin-dranomasina ny t-shirt ny kasikety ny mug kitapo dia amidy amin'ny mpanaraka ka tsy ny fanjakana ny tokony amatsy vola ny antoko politika fa ireo ataontsika hoe izay resy lahatra amin'izany resaka am'le hoe fanadiovana ny tokotanin'ny fanaovana politika eto Madagasikara tiako hiverenana kely ihany koa iny hita tamin'ny fifidianana teo fahaverenako ihany koa le hoe vondrona aloha tanarina vovonana ny antoko politika fa tsy navita hoe tena nandeha nirosaka tamin'ny tenany manokana ny akamarona ny herinany Madagasikara azo lazaina zany fa sahirana ny antoko politika sahirana ny mpanao politika lasa fivelomana ihany koa ny sasany fanaovana politika tsy hidirantsika zay fa ny fahitan'Andriamatoa Paul Rabary le hoe fanadiovana fepetra toy ny ahoana ny hoe tokony ho apetraka ahafahan'ny olona anankiray vondrona manangana antoko politika tena hoe hiasa ho an'ny firenena
karaha toko politika telonjato reo ange tsy hoe manangana toko fotsiny izy dia mijanona fa afaka miasa ho an'ny firenena amin'ny alalan'ireo adihevitra izay apetraka. Ny anjara andraikitra toko politika satria ny fifidianana ndray mandesaky ny 5 taona dia akoatra ny fifidianana ary ny olona voafidy dia olona ray amina toerana ray ihany, ray ny ben'ny tanàna, ray ny député amin'ny districta na roa, ray ny filoham-pirenena. Ka ny tianao resana zany rehefa ohatra ka vitsy fifidianana izay dia tsy mila toko politika intsony. Ny anjara andraikitra ny toko politika amerikana dia mitondra hevitra, mieritreritra ny ampandrosoana ny firenena fomba ahoana, dia miady hevitra momba an'izay, dia manofana sy mitaizana vahoaka ara-politika ary indrindra mitsinjo ny ho avy. Izany hoe mametraka sady ny vina 10-20 taona manaraka. Izay ny tena andraikitra ny toko politika. Avy eo rehefa voapetraka tsara zay dia miroso amin'ilay fifidianana, miseho anatrehany vahoaka, milaza hoe reto avy ny option disponible an'reto avy ny zavatra azo atao eto amin'ity firenena ity, dia anjara mivoaka misafidy sy manapaka amin'izay hevitra politika izay. Hatreto aloha zany dia ny toko politika eto Madagasikara aloha ao anatin'izay ihany hoy aho satria nday misy alteronjato misoratra anarana fa misy any koa nefa ny adihevitra ary matoa ny adihevitra politika eto Madagasikara lazainareo ndraindray hoe mangotra ka misavorivoro dia mianao ny asa isan'ny toko politika na ny mpanohatra io na ny mpanohana fitondram-panjakana io. Fa raha ohatra ka tsisy resaka politika mihitsy ary tsy manana antom-pisina mihitsy ny anareo mpanao gazety satria tsisy resaka politika eto Madagasikara fa mandeha azy fotsiny zavatra rehetra dia tsy manao ny asan'izay toko politika. Eo le hoe asan'ny antoko politika fanabiazana ho an'ny olo-pirenena ihany koa indraindray sarofan'ny firaisamonim-pirenena ihany ny asanareo mpanao politika tsy sarotiny amin'ireny fa izany nareo mpanao politika lasan'ny firaisamonim-pirenena ireny mitaona ny olona ndao hifidy ngava mandatsabato rehefa tonga le fotoam-pifidianana toy ireny ny mampandray anjara ny olo-pirenena ihany koa amin'ny adihevitra toy misy tamin'ny fifidianana teo. Tena tsara ny asan'ny fiarahamonim-pirenena ary tsy mifangaro amin'ny asan'ny toko politika fa mifameno azy. Fiarahamonim-pirenena dia natao anentana, manao sensibilisation, anentana ny vahoaka amin'ny andraikitra ara citoyen zany ny citoyenneté zany amin'ny maha-olo-pirenena, andraikitry ny olo-pirenena zany sy ny andraikitry ny mpifidy olo-pirenena. Eo ihany koa ny resaka hoe interpellation zany hoe miteny ny fitondram-panjakana misy zavatra tsy mety, miteny tompony andraikitra misy zavatra tsy mety. Anjaran'ny fiarahamonim-pirenena zay tsy anjaran'ny toko politika. Ny toko politika tsy tokony hanao sensibilisation citoyenne zany, tsy hany mihitsy anjaran'ny toko politika. Aveliko indray na toko politika zany dia vondrona anankiray mieritreritra hitondra firenena. Fa ilay hitondra firenena tsy hoe hitondra firenena dia ho etiketina fotsiny sara amin'izao ilay firenena, fa mijery ny option. Maka ohatra fotsiny hoe makany amin'ny akavia itsika so makany amin'ny akavanana. Maka ohatra fotsiny ahoana ny hevitry ny antoko ray mikasika ny privatisation ohatra. Ahoana ny hevitry ny antoko ray mikasika ny bouleversement sociétal na fiteniko azy io resaka genre eran'izao tontolo izao. Ahoana ny hevitry ny antoko politika anankiray mikasika ny fampiroboroboana ny tourisme. Ahoana ny hevitry ny antoko anankiray amin'ny positionnement amin'ny Madagasikara eo anatrehan'ny bouleversement géopolitique eto ambonin'ny tany. Zany anjara ndraikitry ny antoko politika. Fa tsy hoe andao nareo mpifidy, ndanareo mifidy, ndao tsy izay na tena amin'ny toko politika hoe nareo vahoaka dia tokony tsy anapaka hazo nareo. Anjaran'ny fiarahamonim-pirenena zany zay ny sensibilisation citoyenne. Fa anjaran'ny toko politika kosa mamolavola tetikady, izay ny maha-politika mitondra vahaolana tetikady hoe raha ohatra ny inona moa ny anton'ity toron-tanety lafy ity, inona ny tetikady ahafahana miala amin'ny toron-tanety. Zany anjaran'ny toko politika zany. Dia miteny toko politika dia miady hevitra, misy hevitra roa, telo sy efatra dia dina hevitra ilay izy. Avy eo rehefa hiatrika fifidianana dia mitondra programme.
zay no anjara hevitra ny toko politika fa ny fiarahamonim-pirenena dia zavatra hafa mihitsy ny azy ny azy dia hoe ahoana no avatsika manana olo-pirenena vanina manana olo-pirenena mandraindraikitra manana olo-pirenena mijoro eo anatrehany izay mety fahalemena tokona ndraikitra fanjakana fahalemena politika mpanjakana ka tsy ho avelavela mandeha amin'izao fotsiny zay le hoe rôle d'interpellation zany tsy fananky zavatra samy hafa mihitsy sy fananky zany hafa fa ny anjarany any toko politika zany averiko indray mametraka ny adevitra politika eo amin'ny tondram-pahaolana ho an'ny firenena ary mijery lafitafitra kokoa fa tsy mijery ny tena hoe akaiky dia akaiky eo ka raha misy zany adevitra momba ny fampianarana momba ny fahasalamana momba ny asa sy ny fampanarana asa ny tanora tena ao amin'ny ankatiny toko politika zany fa ny fiarahamonim-pirenena raha tsy hoe fiarahamonim-pirenena izay ao anatin'ilay domaine manokana raha izy koatra ny syndicat mpampianatra raha izy koatra ny syndicat ny mpiasa izay indray dia afaka miantevitra amin'ny toko politika izy am'izay ny fiarahamonim-pirenena mantsy rehefa tsy toko politika dia fiarahamonim-pirenena daholo ary rehefa tsy toko politika rehefa tsy miaramila dia fiarahamonim-pirenena dia indraindray le fiarahamonim-pirenena manao mobilisation citoyenne sy resaka sensibilisation citoyenne zay latsika efa fiarahamonim-pirenena zay ihany fa ny syndicat dia fiarahamonim-pirenena eo amin'ilay resaka izay hoe lentany antoko politika sy ny faneho-kevitra ara-politika eto Madagasikara zay amin'ny mampampianatra mpitarika antoko politika anao manao ahoana ny fahitanao an'izay zany ka izaho moa zany tsy afaka hitsara teny ety satria zay lazaiko foana hoe ny vahoaka nke no mitsara ny vahoaka no mahita ary naverimberina tao foana hoe tsy matoky anay mpanao politika ny vahoaka sa tsy afaka miteny hoe teory vahoaka mba zahay atokiso dia ry aza atokisa fa tsy izany lay izy satria za ao anatiny koa dia anisan'ilay tsy atokisana vahoaka koa zany ao anatin'izay tsy izany akory no atao hoe akivoka hoe rehefa tsy atokisany vahoaka dia hipetraka satria zay no anjaranay asany antoko politika nanoka tena ny anao politika andinika momba ny firenena adevitra momba ny lalakisoran'ny firenena ary ametraka ny tanjona lavitra resaka ho an'ny firenena ho an'ny any amin'ny fanoherana Andriamatoa Paul Rabary isany ao anatin'ny manohana ny fitondrana ianao nampandany filoha-pirenena Andry Rajoelina misy rehefa misy ny faneho-kevitra somary masitsika eto amin'ny firenena ataon'ireo mpanohitra amin'izao fotoana izao dia azo lazaina fa mampiasa mpitandro ny filaminana izay le izy raha lasaina hoe ery famiretana mihitsy ireo mpitandro ny filaminana rehefa misy ny faneho-kevitra mafapana toy ny tamin'ny fiandohany ity taona 2024 ity anisan'ilay teny vololefitra fafito anivony anteny meram-pirenena hoe andao anao raisiray sokafo hoanay ny 15 May dia lasa tonga dia misesilany ihany koa ny fanambarana eo amin'ny mpanohana ny fitondrana mety hoe ina no mahatonga ny zavatra toy ireny zany ho an'ny mpanohana ny fitondrana hatramin'izay io fa tsy zao ihany azava tsara ro le resaka hoe erim-pamiretana zay le izy zay no ampangain'ny mpanohitra foana vely izay ny ampangain'ny mpanohatra veriko fa hoe zay ny hevitra hoe manao erim-pamiretana le izy fa hoe zay no resan'ny mpanohatra zao ny raharaha politika eto Madagasikara misy tantara io fa tsy hoe androanytsika dia hanao politika dia tsisy inona mainga fa dia tonga dia hoe zay resakitsika eto dia androany any dia rapitso foafafa dia afaka rapitsondraha zavatra fa tantara-pirenena dia nisy ny roa amin'ny fitopolo tantara-pirenena dia nisy ny 1.50 tantara-pirenena nisy ny 2.4 tantara-pirenena nisy ny 6.4 tantara-pirenena nisy ny 12.4 ny zavatra anatin'izay dia tsotra ny atoko mpanohatra rehefa tsy lany amin'ny fifidianana zany resaka resatsika etra dia mitady lalana hafa hiakarana amin'ny fitondrana dia mitarika olona eny mi-15 May inona mitanjona okeny mi-15 May mitanjona eny mi-15 May dia ny anonga-mpanjakana aleo mazava le zavatra resana inona ny zavatra misy rehefa midy ny 15 May misy crise politika inona ny zavatra misy rehefa midy ny 15 May misy fandropana misy makazay simba misy rotaka zany ny resaka sika ny ainana teto zany inona ny zavatra misy famingavingiana androm-panjakana
ary misy fahampitehana ny sotoavana sy ny kolotsaina malagasy. Satria ny ray aman-dreny zany a vingavingaina eny a fa tsy milaza hoe tsy tokony hisy ny fidinan-dalambe. Zany hidinan-dalambe tamin'ny 1 tamin'ny 2 tamin'ny 5 fantatro zany ary nandinika ny fidinan-dalambe io. Raha ny fidinana-dalambe no mahatafavoaka ny Madagasikara ao anatin'ny fahatrana efa nidinitsika zany zay 170, 170, 170, 2 20, indimy nidinan-dalambe ary ny afara tamina fionganana fitondranam-panjakana foana fantanina tsotra tafavoaka i Madagasikara. Afaka mamaleny zany daholo tsika mitondra vokatsoan'le firenena ve zay. Ny azoko lazaina aloha dia nitolona tamin'ny 170 dia namoaka ny firenena tao anatin'ny aiziny ny fanangetsana. Satria tamin'izany fotoana zany tsy nisy an'itony misy amin'ny radio sy télé raha ihany misy teto. Tsy nahazo ny politika raha tsy membre ny Front National pour la Défense de la Révolution. Andriamatoa professeur Zafalibera tianao politika fa tsy nanohana ny fitondram-panjakana dia tsy nahazo ny politika. Nitolona tamin'ny 70 izay nisahana ny hoe mandroaka ny vazaha dia iny ny vokany. Voangantsika mahita an'ireny raharaha 1 febroary reny dia tafiditra tao anatin'ny sosialisme tsika dia dobo tao 170 da nahazo ny fahalalahana tsika ary tena fahalalahana tsy nisy toy izany nahazo ny aina Madagasikara. Fa izao 3 professeur Zafalibera izay napetraka tamin'izany fotoana izany tao anatin'ny Hervé Salama 1 izy tao anatin'le fahalalahana dia niongana. Ka ny fahalalahana zany tsy midika mihitsy hoe baranahana. Ny fahalalahana tsy midika mihitsy fanjakan'ny baroa. Fa ny fahalalahana dia fafahana miteny amin'ny fanajana rafitra sy ny fanajana ny mpitarika. Satria na tiana na tsy tiana ny olona afara manaja le mpitarika. Ina moa zany ny invité ny ONU an'ireo mpitondra fanjakana any fotoana mpitondra fanjakana tao amin'ny firenena tsapako mihitsy fa tsy izaho mihitsy no invité. Tsy izaho manana ina fitazana hoe manana karaktera na hoe manana zavatra manokana ka hoe zany mendrika indrindra ny tokony voantso amina fiainandraisam-pirenena. Dia manana tena zazany tena hoe tsara tarehina maim-pihana tsy fantatro critère spécifique ana manokana fa tsy zaka ilay invité tsy zaka ilay atsoina fa i Madagasikara. Nantiako resana amin'izany n'izao tontolo izao ary manaiky ny mpitondra sy ny rafitra misy eo. Izany tsy midika hoe mitovy hevitra fa manaiky fotsiny aloha dia izay zavatra zay dia ampianarina zay. Dia rehefa ozy izy ianao hoe manao ianao moa zany fa ianao moa zany hoe interlocuteur koa fa ozy izy ny olona hoe zay tokony hidina mikanja ny 3 me zay tokony jiako hoe adalan'ny mpitondra raha manaiky aongan'ny olona fotsiny. Tsy miaro tena zany ka fanjakana io ka tsy hoe miaro tena mihitsy izy amin'izay fa miaro ilay fanjakana tsy korotana. Eritreretange raha tonga amin'izany zavatra izany dia misy mandroby dia misy fatiolona dia misy crise politique. Zay mpanao politika nge eto ihany fahakalala daholo inge zareo ka presaka daholo inge zareo mifandimby tsisy aritra mandrakizay zany. Zay zao nisy taona nitondra dia tsy nitondra. Tsy miaro tena mihitsy tsy miaro mpitondra fanjakana ny mpitandro filaminana fa miaro ny androm-panjakana, miaro ny institution. Ka rehefa tsy miaro ny androm-panjakana tsony ny mpitandro filaminana dia mirodana le androm-panjakana. Rehefa mirodana io androm-panjakana io voalohany indrindra dia tsy misy olona aloha mpiasa folety Madagasikara. Faharoa ny orinasa mikatona. Fahatelo manjaka ny mpanao ratsy amin'ny lafiny rehetra.
na amin'ny lafiny sécurité io na inona dia mitombo be etsika ka tsisy androm-panjakana ntsony eo zany satria mirodana ny androm-panjakana ary zay mahatonga an'leo rehefa raikitra zany ny nakorotany eny amin'ny kianjan'ny telo amby folo May matetika dia lasa miova repoblika isika satria mianjera mihitsy ilay androm-panjakana tsy ilay olona fotsiny fa ilay androm-panjakana mihitsy mianjera ka ny mampitandroka ary ny vozony any ny ino misy ty mpitandro ny filaminana dia miaro ilay androm-panjakana malagasy toko telo mamasana andro mihitsy fanjakana androm-panjakana io fitsarana ary mpitandro ny filaminana fantatro nareo na andrandrana des institutions sy mampiandrana zany université tsy le olona eo ambonin'le toerana ny zava-dehibe satria olona io na tiana na tsy tiana miofo zany dideratsiraiky zany nge 570 ka hatramin'ny 190 mitondra dia niongana dia avy eo 390 izy miala 990 izy miverana rosoarivo indray izy Zaira tsy misy olona eto ambonin'ny tany aharitra eo amin'ny androm-panjakana fa izao ny androm-panjakana mila maharitra fa hoe tsika nyresaka ny États-Unis zao dia miteny aminao fa efa maherin'ny 200 taona ny androm-panjakana misy ka mety misy olona satria tsy mitovy hevitra amin'ny fitondram-panjakana dia hoe alao zay hidina eny amin'ny 15 May anio hevitra ka tsy voatery 15 May dia afaka maneho hevitra Facebook iny zao na maneho hevitra zao hoe radio sy télé nge maneho hevitra raha ianao zao miteny teo hoe misy sahirana ny ina misy ty ny mpanohatra miteny hoe zao maneho hevitra izy zany fa tsy maintsy mipetraka foana izay principe zay hoe mifaneho-kevitra ary politika tsy midika mihitsy fa fandravana androm-panjakana dia nefa ny tantara nisy fa ikanjany 13 May io dia mifara amin'izay foana io dia anjarany mpitondra firenena zany tsy miaro ny sezany mihitsy izy ny sezany nahoarovany takininao rehetra isaky mifo maraina mpitondra anankiray amin'ny tenen'ity dia manakaiky ny fivoany amin'io seza io efa tafiditra eo amin'ilay seza le mpitondra tsisy afa-tsy mivoaka ao sisa fanontaniana amin'ilay mpitondra angamba dia hivoaka ambonara sao hivoaka ny avaravarankely araka ny tantaraiko raha nirezareza teo tsy mpitandro ny filaminana zany no afaka hiara ny sezana mpitondra anankiray fa mpitandro ny filaminana natao hiaro ny androm-panjakana ary samihafa natao hoe androm-panjakana sy mpitondra fa raha firenena tiana ho korontanina le mpitondra ny miara dia lasa mandeha mpitandra-masina dia mipetrapetraka any dia milamina ny fiainany fa isika vahoaka zay miaina ao anatin'ny tsy fisina ao anatin'ny fikorontanana ao anatin'ny von'olona amin'ny zanaky ny olona maty zanaky ny olona maratra tsy miconcerné an'izany mihitsy nge le mpitondra mandeha avion raikitra ny korontana lasa izy mandeha avion dia manao sesitany tenany dia milamany izy fa itsika motaraiky dia voatery itsika lasa manao fifanarahana dia mitikodina eo dia anao tetezamita dia mitikodina eo dia olona tsy lany amin'ny fividianana mihitsy mitondra firenena nefa tsy zany natao hoe demokrasia zay ve zany dia tafitsika fa mba olona lany amin'ny fividianana no mitondra firenena raikitra ny sakoroka le firenena le ekonomia atsika mipotika rehefa raikitra ny sakoroka ilay vola malagasy ny tsy tongana rehefa raikitra ny sakoroka ilay sotoavana amin'ny fanajana ny ray aman-dreny sy ny zoky no simba dia lasa afaka mifamingafinga daholo ny rehetrarehetra dia izay zavatra tsy azo iverenana tsony ary mitoetsaina resantsika potika io dia ireo daty amin'ny dimy resako taminareo atreo anisana napotika toetsaina satria hoe rehefa tezitra amin'ny ranona zany dia afaka robaiko ny fananana rehefa tezitra amin'ny ranona zany dia afaka pitehako ny fananana rehefa tezitra amin'ny ranona zany dia afaka hopaiko ny an-dalambe izy dia ohatrany tsisy izy ohatrany tsy olombelona izy zay zany nge tamin'iraika misy folo marina mafy raha ny zavatra nyresahana sy ny nanasana latotoanay momba ny filoratsiraka dia miteny aminao fogaky ianao fa tena lasaina fa dia volatsaka tany ilay filoratsiraka marina ve zany sao tsy marina raha ny fahitana azy aloha rehefa miteny filoratsiraka taty aoriana no vitanao fa misy fahendrena ka zay le zay koa hoe ilay resaky ny akanja zany dia fandravahana fotsiny no apetraka fa tsy fananganana akory
eo amin'le hoe fifandraisan'ny Madagasikara amin'ny any ivelany anisan'ny fanapahan-kevitra goavana no raisin'ny firenena Amerikana nanapaka nanakatona ny USAID anisan'ny mifandray amin'ity ihany koa ngamba ny anisan'ny hoe sokadina omaly ny fanapahany avy amin'ny Frederick Ebert tonga izay fondation moa izy io mahazo fanohanana amin'ny fanjakana allemand manahoana ny fahitandreo Paul Rabary ireny trangan-javatra ireny raha ny FES manokana dia ny masovoan'ny misa sivy maniry an-tany no akatony isan'izany eto Madagasikara reny zavatra ireny fahalan'ireny vondrona sokajy hoe vahiny ireny eto Madagasikara manahoana ny fahitanao tsy efa tokony fantoko amin'ny atsika amin'izay hoe tsika amin'ny resaka fanabeazana ny asa sosialy ihany koa ny asa sosialy nge efa manao ny fitondram-panjakana aloha tsy afaka mitentsika hoe tsy manao ny tokony fireneko aloha amin'ny mahalibéral azy ary indraindray somary sahirana mijery an'ilay asa sosialy kanefa tsy izay aloha no mitondra fanjakana ary faharoa tsy afaka tenenina mihitsy fa ny filoratsoelona dia tsy mijery ireo olona sahira ireo olona marefo manana programma sosialy matanjaka ity fitondrana ity tsy any zany ny olana ny zavatra misy dia mazava be zany amin'izao fotoana izao ny dinamika eto antomon'ny tany dia hoe ny tompom-bola no manapaka amin'ny fampiasana ny vola tsy misy fahotany fitondram-panjakana araka ny teneninao mihitsy fa any fotony io hoe miova ny orientation politique amin'ilay fitondram-panjakana any ivelany antsika tsy afaka milon'olona fa dia fantatritsika tsara fa misy impact misy répercussion aty amintsika izavatra inona ny zavatra misy amin'izay ny zavatra misy zany dia misy programma maro samihafa izay nisotrahany Madagasikara dia mampalahelo aloha tsika mampalahelo ireo olona miasao mampalahelo ny firena malagasy fa tsy afaka misitraka amin'izay tsony na dia tsy nisy fahotany ny mpitondra sy ny vahoaka malagasy ary zay fa fanapa-kevitra fa ao ambadik'izay dia tsotra hoe isika tokony mijoro amin'ny fitadiavana lalam-bola lalam-barotra lalana financement lalana famatsim-bola vaovao mifanaraka amin'izay le tsika matetika mantsy dia taraka eo amin'ilay mampalahelo tsika dia tapitra le fa ny mampalahelo rehefa vita ny alahelo rehefa lasa milasa dia izy zavatra zany dia resana hoe i Madagasikara zany tokony mieritreritra tsy davandra volan'olona tsony ka man'izay ny anitsiko anazy ngiakingany itsika zany tokony mijoro amaha izy atsika fa tsy dia davandra volan'olona foana ary njara ny atoko politika amin'ny tenany zany satria isika atoko politika isika no mamaritra ny lalak'isora Madagasikara ary hitanao tsara dia efa mandehany amin'izany any kiny ny filoam-pirenena raha miresaka izy hoe partenariat global miaraka amin'ny firenena arabo satria hita amin'izao tontolo izao aloha any amin'ny firenena arabo hoe tsy misy demokrasia fa mandroso be any Chine nge tsy misy demokrasia fa mandroso be ka eto Madagasikara efa misy demokrasia inona tsy mampandroso atsika dia ny fomba fiasa zany mila jerevana ny amin'ny mampandroso ny olona satria tsy problema na demokrasia tsony zany zao ny problema atsika fa problema na développement fampandrosoana ilay adihevitra hoe misy demokrasia tsy misy demokrasia adihevitra amiko zany adihevitra efa tsy mijanontsony resaka satria na ny fahafahatsika mametaka an'izany adihevitra zany dia efa fisina demokrasia fa miteny aminareo fa any amin'ny araby zany tsy misy demokrasia zany any Dubai any Qatar any Arabie Saoudite fa mandroso le olona any Chine zany tsy misy demokrasia zany fa parti unique any azy dia dikan'izay zany tsy antsony adihevitra sika fa adihevitra fampandrosoana hoe ahoana amin'izay ary na fanamana le développement ahoana fomba fiasan'ireny olona ireny dia izay no teto Madagasikara zany hoe fahitan'ny antokony fireneko zany te hitodika ho any amin'ireo firenena arabo ny fanjakana amin'izao fotoana izao raha te hiala amin'ireo mpiara-nominantoka mpanohana an'ireo tetika sy teto Madagasikara amantoana ny maro fe
tsy miala mpiara-mambomborantoka zany tsika za tsona mihitsy zara rezahako sao dia manahirana amin'ny olona za tsy miteny hoe miala mpiara-mambomborantoka sika mitodika ho any amin'ny araby kokoa indray zany tsy mitodika amin'ny araby kokoa na ny araby kelikely fa izao hoe itsika mila mpamatsy vola fa ianao ihany teo miteny hoe indraindraiky io le mpamatsy vola ary tsy menatsiny izy manana priorité hafa dia tsika ve zany alahelo io dia tomany eo mandraparegny andro ka izy rehefa tsy amin'ny volako mety misy priorité hafa izy ary izay le atao hoe misokatra amin'ny tany rehetra satria indraindray tsika variana amina fomba fijery anankiray fotsiny dia raha mifaralako atsiny hoe misy firenena marobe amapoliny manana ambasady eto Madagasikara dia efa fisokafana izy zany dia zay le diplomatie économique antiako resahana fa tsy miteny mihitsy aloha zava-tsara ndresaka tsy miteny mihitsy akory satria tsy manome volantsika ny USAID na tapaka na USAID tapaka ny FES dia andeha hitady ny zavatra sotran'izay mantsany rehefa nao azy teo dia ohatrany ahitoko kely tsy miteny an'izany aho koa izahako hoe tohizana atsaraina bebe koa ny fiara-miasantsika amin'ireo mpamatsy vola mahazatra amafisana fatorana mihitsy fa hitantsika ihany koa fa misy fomba fiasa azo jerevana any amin'ireo tany hita fa mandroso ary raha ohatra ka fitentsika malagasy hoe izay tsy maintsy sopika amin'ny fatambary eo mpamatsy vola irasam-pirenena ka ireo mpamatsy vola irasam-pirenena izay resantsika ireo koa ny mamaka volany amin'ny arabo e maka volany amin'ny sinoa e manao tsika tsy mamaka volany raha izay ilaina endao hiara asa aminay tsy mangataka ka le izy zareo koa tsy manome fa miantso ny investisseur any zany aseto Madagasikara zay ny tena marina ny mpamatsy vola mantsy dia mazava hoe manao pré manao financement fa matsim-bola omena ny gouvernementa fa nataony amin'ny arabo nge tsy manome vola ny gouvernementa izy nareo sao dia tsy azonareo le izy ny ataon'ny arabo tsy manome famatsim-bola gouvernementa dia tia misy $1 milliard dia ampiasanareo amin'izay tiany anaovana atao azy na ina programme dia ataony ny arabo na ny sinoa dia tonga eto ampiasa ny volany anangana orinasa eto amin'ny firenena afrikanina indray filoham-pirenena ny Rajoelina no voafidy araka ny hoe firenena-mpiambana ao anatin'ny SADC moa zany dia miokona filoham-pirenena malagasy mitantana izay fa ankoatran'izay anisany hoe nandray anjara tamin'ny fifidianana filohan'ny komisiony voameriny fondrina afrikana ihany koa i Madagasikara ny tanterana ny sabotsy 17 ny volana febroary teo azo lazaina fa raraka tao anatin'ny fifidianana ny solotenatsika malagasy fa hitan'ny tokony fireneko an'izay zavatra zay hoe Madagasikara eto firenena afrikana zany raha mitamby ireo firenena afrikana maro be ny olona lany amin'le nresahanao teo le hoe raraka Madagasikara amin'le fondrina afrikana zany fitantanana commission dia silamo tadio tsara fa ety Afrika petsaka ny firenena silamo lotsika be zany fa ny fahasahiny Madagasikara mijoro hiaritra le fifidianana dia efa tena zavatra lehibe satria fomba anankiray iseho Madagasikara eo anatria ny tany afrikana za miteny ny didiratsiraka io fa zany didiratsiraka zany dia nienonony zao tontolo zao zany tamin'ny fotoanandro tamin'ny taona nomboka tamin'ny 2 telo amby fitopolo efatra amby fitopolo dimy fitopolo vao miteny ny filoratsiraka dia mangina zao tontolo zao tena nangina nataizana tany arabo io ampampanjakana iavolo io dia teny amiko aminareo fa andrimatoa Kim Il Sung tadabe ny Kim Jong-il amin'izao fotoana zao no président coréenne zany faratra no nanome any eo lampa eo ambotso ohatra eo iavolo io isika dia nanana fifandraisana tamina firenena arabo maro mantsy ohatrany hoe ohatran'izao vao any amin'ny arabo raha nofresako atao hoe hivadika no efa nanana fifandraisantsika na tamina Saddam Hussein zany irakianina tamin'ny Kadhafi zany libianina zany Tatar zany dia somary natoritory ilay diplomatie sao le diplomatie
satria tena diplomaty kosa aloha mitantana amin'ny ministera amin'ny rahambahiny dia velona ny diplomatie malagasy, velona ny diplomatie malagasy satria fonao ny teny teo hoe lany asian'ny COI zany ny ministre teo de karazafina fa consécration en diplomatie malagasy lany président Andry Sadeky ny filoha Andry Rajoelina raha tamin'ny 6 sy 4 arivo tany taritra ny tetezay mety tamin'izany dia ny Sadeky no mibety antsika isan'andro san'andro zao Andry Sadeky miloloha antsika consécration en diplomatie malagasy io na mahafinaritra na tsy mahafinaritra le mpitondra zay lazako hoe tsy le mpitondra mihitsy angeny resahantsika eto ny olona mantsy dia tsy manao politika dia manao politika mifo dia manao politika hoe rehefa tsy tiako ranona dia izy ataony aza le ranona tsy tianao tsy maninona zany tsisy olana zany izy koa ngapa tsy dia nangataka le fitiavanao fa ny tena marina le firenena malagasy le sainam-pirenetsika mahazo sehatra anivon'ny raisam-pirenena mahazo tombony amin'izany daholo tsika dia avy eo tao anatin'izay dinamika be izay zany nametraka ny candidature ny fahasaitsika nametraka an'iny dia fahatokisa-tena ny diplomatie malagasy fa izany akory tsy midika fa hoe rehefa resitsika dia fahareseny diplomatie malagasy fa misy antony dia ny hoe ny firenena silamo namanina filoana silamo matanjaka eran'ny Afrika dia nyrahina nefa raha ny fahitan'ny eto Madagasikara ihany koa ny filoham-pirenena teo aloha Rajaonary Mampianina no azo lazaina fa tsara toerana tena marina hoe zay raha ny fahitan'ny tokony fireneko zany misy tamin'ireo firenena afrikana mantsy ny fa hoe niandrandrana zany hoe filoha teo aloha zany fa tsy nahazo fankasitrahana tamin'ny filoham-pirenena ankehitriny moa aveko aminareo ray ny firenena afrikana silamo betsaka eto Madagasikara fa io moa rehefa tsy vita le fifidiana ohatran'le baolina ihany hoe raha mipasiana tary le baolina dia maty iny raha natao tety le baolina dia maty iny raha ohatra ny tonga dia nanao esabe fa tsy naverina ray tariany dia ohatr'izay rehefa mbola tsy vita le fifidianana dia afaka miteny daholo ka raha ohatra moa saingy ny resahako teo ny resahako teo hoe raha ohatra ianao nanahevitra mba te hitondra ny sainam-pirenenao dia tsy misy fahafatsy ny fanajana nlay androm-panjakana sy ilay mpitondra eo aloha fa tsy hoe sady te hitondra n'ilay sainam-pirenena ianao mamingavinga ny mpitondra ianao mamingavinga ny androm-panjakana zay aloha tena sarotra be aloha zany fa tsy haiko ahoana ny fahitanao an'izany isa zany dia hiditra atao amin'ny ICM za zany asa atao amin'ny ICM zany fa ny ataoko maraitsy arivo amin'ny Facebook dia maharatsy ny ICM dia avy eo tonga eto hoe bon za zany angamba amin'ny maha-olombelona anao fotsiny raha hoana ny fahitanao an'izany fa io afaka mitenitsika satria fa vita le fifidianana dia raha ihanina hoy izy ny fitenan'izay hoe raha ohatra ka nainga tamina hypothèse anankiray dia hafa mihitsy le izao tontolo izao raha ny tokony izy raha ohatra ka mba nanam-bola dia zany filoham-pirenena tamin'ny valana folo sy roa arivo raha ohatra ka tsy nakan-dramora tsy mandeha moto raha ohatra ka mba mifidy anany mpampianatra rehetrarehetra vitanao zany fa zavatra afaka apetraka daholo ny raha sy ny rehetrarehetra kanefa tsy zay le izy fa ny zavatra misy aloha dia tsy nahazo tsy nioatra ny ray isan-jato ny fato azoko dia za ve anao politika ianga avy amin'le hoe raha ty izy zany tompona ndraiky trahatra misy dia zao nanomboka tamin'ny raha ny 7 oktobra etsika fotsy mitsika fa eto Madagasikara na zavatra raha ny 7 oktobra tany Israel tamin'ny 2020 sy 2021 iny 2020 sy 2021 zafady tamin'ny 2020 sy 2021 tamin'ny 7 oktobra 2020 sy 2021 dia ny réplique nataon'ny Israeliana dia nampivondrona le tamin'ny silamo rehetra ary manana force tadio fa ty Afrika mantsy tadio tsara fa misy ny Afrika manakaiky ny Méditerranée dia misy ny Afrika atya akaiky ny aty Sadeky satria zay manakaiky Méditerranée zany tena le sady afrikanina izy no arabo
de ny atyantsika zany a tsika hoe afrikanina mainty zany tsika maraiky méditerranée mantsy afrikanina fotsy tsika afrikanina mainty de taoriana ny 7 octobre 2024 mialatsy izay ny faninana misy famonon'olona tsy azo etretina akory ny nataony miamasy ny israelianina zany a de avy eo namalipotana ny israelianina de lasa nisy refay ny firenena musulmane lasa nisy soudéois zany ny firenena musulmane. Teboka farany resantsika mampanoana ny fitondrana ny antokony fireneko manahoana ny fahitanareo ny fiasan'ny gouvernemanta mitendrena tamin'ny volana oktobra 2024 amin'izao fotoana zao tsy efa fotoana hoe zao naovana tombana an'ireo mpikambana eo anivo gouvernemanta. Za rehefa antanisa mpanao gazety an'izay tsy ako hoe ny membre ny gouvernemanta nge tsy piasako tonga de manisy ohatr'izany ny membre ny gouvernemanta tsy piasako za zany raha ohatrany hoe maka donc hoe maka assistant maka secrétaire maka mécanicien maka gardien de za de mametraka hoe tia nitanjona ty ataovy ty ataovy ty ataovy de za mitsara amin'ny asan'le olona nahafinaritra anahy ny asan'le olona de tazomiko miasy izy raha ohatra ny izy tsy mahafinaritra anahy de tsajokotsony izy raha misy asa manaraka raha maka électricien ka tsy vita amin'ny électricien tsara lasa zahay ny tokony fireneko tsy manana fahefana nanendry gouvernemanta tsy manana fahefana anala gouvernemanta tsy manana appréciation amin'ny gouvernemanta satria za tsy nifanaraka tamin'ny membre ny gouvernemanta ko zay mahona fahitana ny gouvernemanta tsy haiko hoe raha miteny mamaly aingana zany tsy haiko hoe ny gouvernemanta de ny filoham-pirenena nanendry azy fahefana me lalam-panorenana ny gouvernemanta manendry membre ny gouvernemanta izy no patron ny gouvernemanta izy no afaka mitsara gouvernemanta raha afa-po izy dia apetrany toizan'ny asany raha tsy afa-po izy de nitady olo lafy izy mahalalany amiko fotsiny araky ny resahako teo hatr'izay de ny hoe tsy mamparao politika anahy fotsiny zany de rehefa ny natao anatiny gouvernemanta de zako hoe tsy de tsara loatra no anaovanova gouvernemanta za tsy milaza hoe mety io na tsy mety tsy manana appréciation am'izay satria za tsy mahalala zay critère nanenendran'le olona fa politiquement mila stabilité politique et institutionnelle tsika manova gouvernemanta ianao de voatery manova staff ny membre ny gouvernemanta de feo de mbola mianatra asan'ireo olona ny tsara zany raha zany no antanina dia tsy de hovaina loatra ny gouvernemanta aloha ny gouvernemanta hicapitaliser an'izay expérience eo mety misy mpitondra ao anatin'le gouvernemanta mety misy direction secrétaire général chef de service atria gouvernemanta daholo inge zany tsy ministre reny gouvernemanta gouvernemanta zany de le ministre manana équipe manana olona de any am'le ministre zany tenenina hoe raha ohatra ka misy olona hitanareo fa fotsafotsa anaty de mba solona le secrétaire mba solona le chef de service mba solona de le anjara am'izany tsy de hiditra am'izany loatra fa amiko tokony misy foana zay stabilité zay ary zay ny tena antony nanoanako ny florajoelina veliko foana hoe mila stabilité politique et stabilité institutionnelle tsika fa tsy hoe hoentina anatina korotana le izy hoe zay latsako anaty fifidianana de aveo de hoe raha vo fifidianana io fa nationalité any na makety tsy makero raha maratsondria nationalité français raha be mananjara inge nationalité français be ny olona mana nationalité français fa tsy ny florajoelina rehetra korotsiany mihitsy mila fa de hitanareo zany zany zavatra zany nentina naingana ny korotanina firenena teto zay ny teny tsy azo korotanina mihitsy le firenena